De ty le regniko zay na hoe maty ve Superman amin'ny farany endgame. Tena koa zay, tena an'izay le ry. De tsy hitako izay valianan'le ry hoe ahoana ary anazavako an'le ry zavatra efa lava be, efa firy taona ve film nijerena tokony firy taona de zao le ry vao manontany hoe maty ve Superman amin'ny farany endgame. Le ty. Eny andraso aloha fanao zavatra kely vetivety e. Aiza daholo indray ary lasty androany iresaka zavatra iresaka film moa zany film indray resahantsika androany hitanareo amin'ny t-shirt aketo angambany Avengers Endgame tsy hitako izay teny ohatran'ny miakatra be ny émotion-ako vao hoe iresaka an'izany fa eny le resahako ihany fanamariana kely fotsiny mety tantaran'le film atao anatin'ity mety lazany hevitro koa atao anatin'ity mety laza zavatra mety mbola tsy fantatro koa fa raha ohatra mbola tsy nahitan'le izy ianao de afaka tapahanao eto amin'ny vidéo fa misy spoiler sao aoriana kely ao raha ohatra mbola manohy ianao zany zao aza miala fa mba hafinaritra anao ihany ny tantaraiko eto ho tantaraiko eto ny momba ny endgame ny aorianan'izay ho an'ny Marvel sy ny rehetrarehetra ao lasary ny Avengers Endgame moa zany de film mamarana ny fazy anankitelo ny Marvel izay ny anaran'izay fazy anankitelo izay raha tianareo fantatra de Infinity Saga zany hoe 12 ny film ao anatin'io hatrany amin'ny tsy fantatro hoe hatrany amin'ny 2008 ve hatrany amin'ny 2008 any angambany izy io nanomboka tamin'ny Iron Man de ny farany zany hoe izay mihitsy zany le anaran'le izy Endgame ny titre québécois n'ito film ito ary hoe phase finale ao anatin'izay be da be ny héros ao anatin'le izy fa ny tena injana indrindra ao anatin'izay Iron Man ralavin'ny Robert Downey Jr. le ry zany nanomboka an'ity Marvel Cinematic Universe ity de ataoko hoe le ry zany tena ao aloha kokoa ao anatin'ity film ity raha fijeriko azy marihana fa ny Avengers Endgame de réalisé-ny Russo Brothers soraty kely ano any raha ohatra tianao fantatra de le izy scénario an'ny Christopher Marcus sy Stephen McFarlane za aloha tena mahita fa tena nanao tena kandra amilay be ry zalahy tena matsiro ny rehetrarehetra na olona mbola tsy pijery an'izany film na super héros zany ary nijery daholo tamin'ity farany na tsisy azo ny ary fa miresaka an'izany daholo ny ao amin'ny réseaux sociaux ny rehetrarehetra raha nijery Infinity War ianao de ao amin'ny farany Infinity War zany ny tantara no mitohy eo amin'izareo nandeha haka ny Thanos any anatin'le le jardin ozy izy zany le zanany hoe Nebula iny de nakany zareo i Captain Marvel moa zany amin'ny faran'ny film ny Captain Marvel izy efa le tonga iny de efa mifankafantatra zareo de lasa zareo nandeha nakany amin'ny Thanos tonga tany nefa zareo fantatra zareo fa efa nipotehan'ny Thanos kay le pierre le 6 pierres de l'infinité zany vonon zareo i Thanos de io zany manomboka le film rehefa nandeha aloha zany ny trailer de mety nanamarika ihany ho ana manokana zao nahita hoe mety alain'jareo ve ny pierre ny temps de anao voyage dans le temps zareo anamboatra ny rehetrarehetra ekeko hoe tsy zay le izy fa ohatr'izay ihany nefa resaka voyage dans le temps zany le izy be da be mihitsy ny film efa resaka voyage dans le temps sady resahan'jareo anatin'io Avengers Endgame io tena fantatra aloha zany zao sady araka retour vers le futur de miresaka zavatra amilay be mihitsy zareo anatin'io misy référence be zany amin'ny resaka le voyage dans le temps fa nefa ao anatin'ny Avengers Endgame hafa mihitsy ny aloha zany filazako an'izany hafa mihitsy zany anazy ny style na voyage dans le temps le mitantara moa zany alika am'le izy hoe voyage dans le temps ny anjareo tsy hoe misy zavatra hovainao any amin'ny passé de lasa miova koa ny aty amin'ny présent fa rehefa makany amin'ny passé anao de ny présent anao lasa passé zany fa le passé anao lasa futur anao de mamorona timeline moa zany filazana ery zalana azy mamorona timeline vaovao zany le olona nakany amin'ny passé zany nanovan'le tantara de misy timeline vaovao zany fa le taloha mbola eo ihany ohatr'izay le izy de zay de momba an'izay le film zany de 5 ans après an'le Thanos maty iny zareo no lasa mahafinaritra be anany le hoe Captain America tsy hoe jefy hoe na efa tsy Captain America sony ary le ria de nanao ohatran'ny groupe de soutien reny miresaka ny zavatra problème tsy hoe problème moa zany miresaka an'le hoe le olona ny sedra zavatra
nysedra zavatra sarotra am'le hoe lasany fianakaviana satria ao amin'ny farany Infinity War tanosy le nanala ny moitié-ny univers rehetrarehetra tsy haiko na fantatrao zay eny fantatrao zay matoa ianao mijery tonga eto de i Iron Man zany efa nanvady izy Pepper fa nananjanaka mandeha ny tantara zany a teo am'izay tonga avy any Ant-Man iny aloha zany hitako hoe tena bonne idée tsara satria raha mandinika nareo iny Ant-Man iny tena tany amin'ny ianao moa zany tsy haiko na maharaka an'izay fa tany amin'ny ataoko hoe tany amin'ny année 90 tany zany héros hoe Ant-Man zany memezan'olona mihitsy l'homme fourmi de memezan'olona mihitsy zany fa nefa taty aoriana izy tena nataony zalahy tena héros tena hoe tena redoutable matanjaka manana pouvoir zany de le ry zany no manavitra ny nahita an'le fika hoe andao tsika no voyage dans le temps de akan'le pierre de l'infinité zay zany le tanjon'le izy akan'le pierre de l'infinité dans le passé zany de hovaina am'izay ny réalité de zay moa zany fahitanao hoe zay no nitranga nanao an'le nanandrana an'le izy zareo hoe ahoana ny atao équipe firy zareo de nitady an'le izy mahafinaritra be anazy zany le hoe zay zay mihitsy zany lalaovanjareo an'le nanoratra an'le scénario hoe atao anatin'ity film ty tsika tena iresaka ny souvenir atsika rehetrarehetra zany hoe resahanjareo ao ny iry Capitaine America mahita nazy taloha Iron Man mahita nazy taloha azony ery zalahy le izy zany izy zany nanisy problème kely ary ery zalahy de nanova ny réalité zareo tonga tam'le 5 ans après an'le tantara iny zany le olona rehetrarehetra nanjavona tany am'izany fa ny tena mampalahelo am'le izy tao anatin'izay fangalanjareo an'le pierre zay de nanao sacrifice ny tenany i Natasha tena masasa nefa Hawkeye efa niteny izy no nanao an'le sacrifice de tsy nanaiky mihitsy izy fa nefa very efa voangonjareo zany izy rehetrarehetra fantatry tanosy ihany fa misy olona manao voyage dans le temps anakana anazy anao an'izay tanjony rehetrarehetra zay Hulk moa zany le amin'ny hitantsika am'le izy Hulk efa lasa tena hoe Hulk mihitsy izy lasa l'intelligent Hulk professeur Hulk moa zany filazan'ery zalahy anazy de le rino nanao an'le réalité vaovao zany hoe hoentina aty amin'ny 5 ans après daholo le olona rehetrarehetra nanjavana hatrizay de tonga ao tsy nieritreretiko mihitsy zany le style na voyage dans le temps nieritreritra zany hoe raha hovainy ve zany le tany taloha de lasa tsisy indray zanaky Iron Man soatrizany de zay mahafinaritra be anazy zay raikitra ny combat avy eo tamin'ny farany de tonga tanosy zany tonga aty am'le réalité am'izao tonga avy any amin'ny passé zany le dala de tonga eo am'le 5 ans après ao am'le réalité aniry Avengers ankehitriny de nanafika anjareo raikitra ny combat de niady teo fandramatra tena zany ery zalahy nisan'ny Thor moa zany lasa bota be iny tena Thor nisan'ny Capitaine America de nisan'ny Iron Man contre teo ry zalahy de tao anatin'izay no iny aloha zany tena nisy anisan'ny hoe tena mamoana finaritra anahy de tam'izay zany de Mjolnir zany niraisin'ny Capitaine America azon'le ry zany le marteau an'ny Thor iny zany aloha tena mamoana tena nafinaritra be anahy iny satria raha nijerinareo amin'ny l'âge d'Ultron am'le Avengers 2 angambany iny efa nietsika kely any amin'ny marteau iny le hoe nifaninana nandray an'iny daholo zareo misy milaza moa zany hoe tam'izany nahatonga ny Capitaine America tsy naharay an'iny le hoe tsy nilaza tamin'ny Stark izy hoe i Bucky no namona ny dadany de avy eo rehefa taty aoriana voaray an'le ry an'le izy satria efa nanana an'izay volonté zay zany le ry hoe anavitra ny olona rehetrarehetra à tout prix tsy nisy zavatra nanakana an'le ry intsony zany hibatan'le izy satria efa fantatry Stark hoe ny secret an'le ry zany de iny aloha zany tena mamoana tena mahafinaritra be ny tena nafinaritra natao anatin'le izy koa ianao moa zany tsy haiko na mahafantatra fa ny contrat ny Robert Downey Jr de efa tapitra ny contrat ny RDJ zany efa tapitra tamin'ny film iny zany hoe tapitra zany ny contrat ny amin'ny Marvel donc mazava ho azy raha ohatra nanaraka ny anina rehetrarehetra ianao de tapitra amin'iny ny film zay le izy tsy nahagaga mihitsy zany raha hoe tena maty Iron Man tamin'ny farany satria le ry nanomboka an'le univers
de tsy maintsy faranana eo am'le ry koa. Moa koa le ry zany tany amin'ny voalohany olona bande prétentieux be, olona be resaka matikambo. Amin'ny Civil War zao izy le lazainy capitaine amérika hoe ianao tsy olona genren'olona anao sacrifice zany ho an'ny olona fa ianao ihany eritreretinao. De amin'ny faran'iny endgame iny zany le ry miprouve an'izay mihitsy fa tsy izy rery ny eritreretiny fa ny eritreritry ny hanavitra ny rehetrarehetra le ry. Hitako hoe tena point fort an'le film aloha zay zany, le hoe le ro nanomboka anazy no mamarana azy zay zany maha-héros anazy hoe tena maty le ry nanavitra ny rehetrarehetra ohatran'ny Jesosy. De ankoatran'izay tonga moa zany le olona rehetrarehetra avy any amin'ny le olona rehetrarehetra nanjavona zany tonga daholo raikitra ny combat. Iry Black Panther menomenina hoe de ohatr'izay ohatrany hoe ny intimidé be ihany zany le armée any Thanos fa tonga daholo ny olona teo am'le combat farany iny vao nijery fotsiny tsy haiko na voadiniky eo zay vao nijery fotsiny Doctor Strange tonga de fantako hoe ho faty Iron Man zany fa miomana fa apalahelo ty scène ty eo amin'ny regaran'le rio fotsiny de fa hitanao hoe tena afana izy zany. De zay de naresy ery zalahy de nitako tena problème tsy problème moa zany problème ho anahy nitako tena nanamarika fotsiny zany ny farany endgame. Mety rehefa marakaraka ianao mijerijery any amin'ny internet any efa misy Spiderman ho avy any Black Panther, Gardien de la Galaxie sy ohatr'izany be da be ny film ho avy eo zany ny Marvel nanokatra possibilité be da be zany ny farany Avengers Endgame. Ao anatin'izany mety mbola tsy fantatrao misy an'le bande kely amin'ny farany iny tsy haiko na voadiniky eo misy an'le bande kely amin'ny farany iny manontany tena daholo ny olona hoe izy iny tsy fantatra zany hoe izy iny fa niseho teo fotsiny le ry. De avy eo misy possibilité hafa koa raha misy an'ny Loki raha ohatra hoe Loki zany anana série any atsoatsy ny Marvel moa zany nanokatra ny Disney moa zany ny Disney moa zany nanokatra plateforme ohatran'ny hoe Netflix amin'ny internet isy série be da be ao anatiny de ao anatin'izany isy série an'ny Loki raha nandinika ianao tany amin'ny Stark andehaka an'le Pierre de l'Infinité iny nanjava ny Loki niaraka tam'le Tesseract donc zany manana possibilité koa Loki anao série any vaovao mety any amin'ny timeline iny zany zao ny tantarany Capitaine America zany mbola mitohy Capitaine America fa nen'le acteur Chris Evans zany mety efa tapitra hatreo amin'ny farany izy le miverina aty am'le réalité vaovao satria izy nanana possibilité hoe hiverenana tany amin'ny Peggy de miverina tany le ry namorona tantara vaovao tsy fantatro fotsiny hoe ao ampovoan'izay hoe mety mbola izy film ao atao Marvel sa ohatrohatr'izany. Ao anatin'izay misy an'le hoe Falcon and the Winter Soldier de iny i Sam Wilson zany le nandray an'le bouclier iny satria niova le bouclier andray an'le bouclier iny mazava ho azy fa le ry lasa Capitaine America fa le acteur taloha Chris Evans zany efa tsy Capitaine America tsony satria ohatrany efa mety efa tapitra io koa angamba ny contrat an'le ry. De Thor le namelan'le sipa ho lasa reine iny zany efa midika koa fa anana film vaovao iny ve ohatra hoe Thor vehivavy tsy fantatra ohatrohatr'izay. De avy eo le ry niaraka tamin'ny Gardien de la Galaxie sy membre vaovao zany Gardien de la Galaxie lasa ny Asgardian de la Galaxie reny moa zany hoe misy comics zay mihitsy ny titrany de hoe mbola anana film any koa reny. Disney moa zany Marvel taloha tamin'izy mbola pauvre kely de vidiny Fox ny personnage zany hoe ny X-Men zany nahatonga ny X-Men tany amin'ny Fox de am'izao izy efa nanao deal iry zalahy vidiny Marvel am'izay Fox de miverina zany iny farany endgame iny zany manamarika zavatra be da be mety hoe hiverina am'izay zany ny X-Men ao anatiny satria rebooteny iry zalahy ny X-Men de hisy film vaovao ao anatin'izay hoe isan'ny X-Men am'izay mety hisy Avengers vs X-Men avy any arinany de efa manana plan zay aloha iry zalahy fa tsy haiko hoe oviana fotsiny le izy ao tsara ny endgame iny angamba ny ataoko hoe tena film de l'année de toute une heure mihitsy zany tsisy tsy nijery anazy na olona tsy mpijery film ary tena lasa nijery anazy any anaty box office izy navita 1 milliard ao anatina herinandro anankiray tena vola be zany ny film anankiray raha tena malazalaza zany mahavita 400 farafabetsany ao anatin'ny weekend anankiray fa ny endgame tonga de navita 1 milliard 1,2 izy zay raha tsy diso de izy zany zao efa hiakatra eo ambonin'ny Titanic am'izay ao anatin'ny tantara hoe film tena nahazo vola indrindra
tany tao anatin'ny box office ho tezitra mihitsy angamba James Cameron am'izay fa ho resy am'izay ny Titanic de zay misaotra anao mijery de aza adino misabone iresaka zavatra ohatr'izay foana tsika raha ohatra hoe mahafinaritra anareo resaka film za moa tia mijery film be raha olona mahafantatra anahy de mahalala an'izany de zay